toko fahavalo telopolo hatramin'ny roa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nanao zany teny zany Jesosy dia maro no nino azy. Dia ho Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny tenika ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevy. Donc avy antsika indray mandeha satria tsy voalare tsara izy. Raha nanao zany teny zany Jesosy dia maro no nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny tenika ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary marina afaka anareo tsy ho andevy. Amen. Miresaka amin'ny olona efa manam-pinoana Jesosy. Zay manko lazainy andiny fahatelopolo hoe raha nanao zany teny zany Jesosy dia maro no nino azy. Dia hoy ihany andiny faraiky amin'ny telopolo hoe ary hoy tamin'ny Jiosy, hoy Jesosy tamin'ny Jiosy: zay nino azy. Miresaka amin'ny olona efa mino Jesosy. Fa misy afatra eo ry havana ho antsika izay efa mino. Manontany anao ny Tompo: manahoana ny finoanao? Na finoana toa inona ny finoanao? Raha le andininy faraiky amin'ny telopolo dia hoe finoana ve ny ianao sa finoan'ny mpianatra? Ny finoan'ny mpianatra ihany ry havana no hampiditra antsika any an-danitra. Ny finoan'ny mpianatra. Miresaka amin'ny olona mino ny Tompo amin'ny fiangonana rehefa mino ny Tompo finoana manahoana ny finoanao? Finoan'ny mpianatra ve ny finoanao? Fa zay ihany ny finoana mampiditra any an-danitra. Resaka finoan'ny mpianatra. Rehefa jerena le perikiopa ry havana dia hoe azo fitinina tahaka izao ty hoe finoan'ny mpianatra ty, hoe finoana mahatonga fiakinana aminy tanteraka. Fa tsy mino fotsiny hoe zanak'Andriamanitra izy, mpamonjy izy, mpanjaka izy sy ny karazany, fa tena hoe finoana mahatonga ananana fo miankina amin'ny tanteraka. Zay le fon'ny mpianatra eto, finoan'ny mpianatra eto. Ary miaraka amin'izay le hoe fiankinana amin'ny tanteraka zay dia hoe fahafoizana ny sitrapon'ny teny, fahafoizana ny sitrapon'ny tena mba hoe hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ry havanao. Sy zavatra efa haitsika tsara zay, zay efa fandre matetika izay hoe finoan'ny mpianatra dia mahatonga anao ahafoy tanteraka ny sitraponao, hanatanterana sitrapon'ny Tompo, ary hoe manankim-po amin'ny tanteraka ianao ninninona seho-javatra ao amin'ny fiainanao. Zay ny finoan'ny mpianatra ahafantaranao hoe miara-dalana amin'ny Tompo ianao hitetany, ka raha hiala ety ianao na rehefa avy eo azy dia mamantana any amin'ny any an-danitra. Resaka finoan'ny mpianatra. Inona ary ny zavatra voalohany? Inona ny zavatra voalohany tenenin'ny Tompo amin'ny fiangonana mba hoe hampandrosoana zany hoe finoan'ny fiangonana zany? Inona ny teny ataony hampandrosoana zany hoe finoan'ny fiangonana izany mba ho finoan'ny mpianatra? Dia ozy izy hoe raha maharitra amin'ny tenika ianareo dia ho mpianatro tokoa. Fahamarinana voalohany zany ry havana dia hoe ny mpianatra dia maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny mpianatra dia maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpianatra dia maninona? Mpianatra dia maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mitsindry-peo
dia eo amin'ilay faharetana sika rehetra samy mamaky baiboly fa le afatra dia hoe maharitra amin'izany a famakiana baiboly zany ve ianao, maharitra ve ianao. Ary io faharetana io no mariky ny finoan'ny mpianatra riavanao. Rehefa mijery ny mpino maro tsika, rehefa mijery ny fanompon'ny maro tsika, fanompon'ny mpino maro tsika, dia azo lazaina hoe fanompon'ny mpino manana finoana tsy dia masaka loatra, tsy dia masaka loatra, tsy dia masaka loatra ka maninona, tsy dia masaka loatra ka tsy maharitra. Le finoana misy fotoana mangatsiaka dia mafana, mafana dia malaky mangatsiaka, mangatsiaka dia malaky mafana, vadibadika tsy maharitra, tsy maharitra. Ny mpianatra dia maharitra, ny mpianatra dia maharitra. Maharitra ve ianao fiangonanao? Maharitra ve ianao fiangonanao? Maharitra ve ianao fiangonanao? Tsy manontany ianao tompo hoe manokatra baiboly ve ianao, fa maharitra amin'izany ve ianao? Io nge jerena ny fiainantsika, tsy maninona mihitsy hoe misy fotoantsika mba hoe mamaky boky hafa fa tsy voatery mahakasika amin'ny finoana. Misy fotoantsika mijery télé, tsy maninona mihitsy mijery vaovao normal be. Misy fotoantsika mijery documentaire, tsisy maharatsy an'izany riavanao, tsisy maharatsy an'izany. Ka ny tena problema dia hoe zany mameno ny fotoananao, zany mameno ny fotoananao. Dia sombiny kely amin'ny fotoananao sisa na tsy anananao fotoana intsony mihitsy aza le tenin'Andriamanitra. Zay le tian'ny tompo ahitsy, satria tiany andovany lanitra ianao, tiany andovany lanitra ianao riavana, ka tian'ny tompo ahitsy. Zany hoe teny, zany hoe teny toerana atokanao ho an'ny tenin'Andriamanitra izany. Ary rehefa jery ny fiainan'ny maro riavana dia variana ianao rehefa mifampizara eo, mifampitantara eo. Dia ny sasany dia télé mameno ny fiainany, sasany dia série télévisée mameno ny fiainany, sasany dia karatra sy dômy sy ny loto sy ny tahak'izany mameno ny fiainany. Hainao zany ny tompo raha te handroso ianao hanana finoan'ny mpianatra, fa ny mpianatra ihany no maharitra, ary sy maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ary io teny io riavana, io teny io dia izao: ao amin'ilay maharitra, tsy maharitra fotsiny amin'ny famakiana, fa maharitra amin'ny fankatoavana. Maharitra amin'ny fankatoavana. Maharitra amin'inona? Maharitra amin'ny fankatoavana. Maharitra amin'ny fankatoavana. Tsy haintsika io io fankatoavana io. Ary maninona no tsy haintsika io? Tsy haintsika io satria tsy tiany nofontsika zany fankatoavana zany. Tsy tiany nofontsika zany fankatoavana. Ary ankatoa sika dia ankatoa tsy indraindray, ankatoa izy ny teny sasany, fa tsy misy eto. Ary zay no tiany tompo hampandrosoana antsika, mankatoa isaky ny mandre tenin'Andriamanitra riavana. Tantaraiko tamin'ny fanofanana diakônina indray maka hoe tantarana lehilahy anankiray, voaka ny trano izy avy any dia mahita ny zanany lahy milalao ery ambany hazo ery. Dia mahita an'ilay zanany lahy izy milalao eo ambany hazo eo izy, dia tonga dia miteny hoe miondre. Jery azy ilay zanany dia niondrika. Dia ozy izy indray lay tsy lany mihitsy amin'ny tany, tsy lany tamin'ny tany ilay zanany. Mandadisa makaty aho dia nandady ilay zanany. Sangana amin'izay, zay le fankatoavana riavana, zay le fankatoavana.
le zanany tsy naniny tsy nanontany hoe fa ahoana hoe miondre maninona ny ondrika tsy maninona ny tsy lany avy eo natorony dadany azy le biby lava to ambon'le azony lalovany ary efa vonona ny anaikitra azy faty zay le fakatoavana hialana ny fahafatesana amin'ny tatao fa isika tre fa maninona ry pastera no asaina miondrika maninona kosa raha any no maninona koa raha zao zay mahareta amin'ny tenin'Andriamanitra mahareta amin'ny fakatoavana ny havana ary manana le tena finoana dia ny finoan'ny mpianatra ary mientsoa fanafahana amin'ny fombafomba-pivavahana tompo taova ohatran'izao mivavaka ao afao amin'izay ariany afao amin'ny fombafomba-pivavahana afao amin'izay modomody mino fa te handovan'ny lanitra mandinika isika zany zao ny resaka eto dia hoe resaka finoan'ny mpianatra famarinana hitantsika voalohany dia hoe mpianatra dia maharitra amin'ny teny mpianatra dia maharitra amin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ny famarinana faharoa ry havana lazain'ny tompo eto eo amin'ny andiny faharoa telopolo dia hoe ny mpianatra dia mahafantatra ny maro ny mpianatra dia mahafantatra ny maro raha mijery ny raharaha politika nge isika ry havana tsy fantatra ohatrony hoe izany mariny nanaro zay mahafantatra sy maharaka aza mihina fa tsisy afaka amin'ny teny eto zao ny marina momba ny toe-javatra politika eto Madagasikara eto fa tsy amin'ny raharaha politika ihany fa amin'ny andavanandro fiainantsika ry havana sarotra tedavina ny maro nefa ny ao anatintsika ao anatintsika lalinao misy an'izany hoe setaetan'ny marina setaetan'ny fahamarinana izany raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro ianareo ka ahafantatra ny maro ahafantatra maro zay zany le hoe finoan'ny mpianatra dia hoe finoana mahatonga anao ahafantatra maro eo afantatry ny fiangonana nge fantatry ny fiangonana fa hoe ary misotra an'Andriamanitra fa isika FJKM anisan'ny fiangonana mamerina zany isalahady hoe raha masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa teninao fahamarinana fampianaran'i Jesosy ry havana ny tenin'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra no marina sy fahamarinana inona moa ny dikan'izany hoe ny tenin'Andriamanitra no marina ny tenin'Andriamanitra fahamarinana le olona ry havana zay maharitra ny famakiana ny tenin'Andriamanitra le olona zay maharitra amin'ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra izy roa fa tsy hoe zanga efa mamaky baiboly zanga efa manao EB zanga efa manao an'izao ny olona tahaka izany maharitra ny famakiana ny teny sy ny fitandremana ny teny dia hoe ampahiratin'Andriamanitra ny masom-panahiny ry havana ampahiratin'Andriamanitra ny masom-panahiny ary rehefa mahiratra ny masom-panahinao dia mahay manavaka ho azy ny marina sy ny lainganao zay ihany na olon-tsotra ianao na mpanao politika ianao ampahiratin'Andriamanitra ny masom-panahinao dia hainao ny manavaka ny tsara sy ny ratsy hainao ny manavaka ny marina sy ny lainga hainao ny manavaka hoe ty tena zavatra ty osoka na sandoka raha maharitra amin'ny teny ianao raha maharitra ny fitandremana ny teny ianao ka mpianatra dia afahafantatra ny marina ianao afantatra ny marina ianao ary ny olona mahafantatra ny marina ry havana miorina amin'izany hoe fampianaran'i Jesosy
sy ny fampaheran-tany-saina meny Jesosy zany. Ny olona mahafantatra zany marina zany no mahafantatra sy ny atao hoe tena fahasambara. Zay ihany. Fa rehefa tsy mahafantatra an'izany ianao, any vola sy ny arena sy any zavatra hafa, any fahefana sy ny voninahitra ny karoanao an'izany hoe fahasambara zany. Ny olona mahafantatra ny marina no mahafantatra ny tena fahasambara, mahafantatra ny tena fahendrena arak'ilay herantsika teo, ny mahafantatra ny tena harena izay manana valeur éternelle, mahafantatra ny tena fiainana. Zany fenao, zany fenao ry havana, mahafantatra ny marina fenao, mahafantatra ny marina fenao. Samy orina amin'ny lainga zay ny anankiray, samy orina amin'ny fahatsoan-kevitra ny fiainanao, finoanao, fanomponao. Tianao tompo ary be fahasoavana, be fahasoavana izy, ka mbola te hanafaka anao, te hanafaka anao amin'izany rehetrarehetra zany izy, ary te hanomenao, te hanomenao le tena hoe toe-panahy akasitrahana, dia toe-panahy te feno zany fahamarinana miorina ny fampianarana zany. Te hanomenao zany toe-panahy miorina amin'ny fahamarinana zany izy, ary dia ho sambatra ianao, ianao reny mpianakaviana sy ny antsika mbavaka tamin'ny anana, ianao ray mpianakaviana sy ny antsika mbavaka, ianao sy mieritreritra hitondra an'ity firenena ity, fa ho sambatry Madagasikara raha entina lehilahy na vehivavy manana toe-panahy te feno ny fahamarinana ry havana. Fahamarinana fahatelo farany, fahamarinana fahatelo farany dia eo amin'ny andiny roa amby telopolo ry havana. Ka ho fantatra reo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andeha. Marina afaka anareo tsy ho andeha. Zava-dehibe io marina io efa nivoasantsika teo, hananana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, hanavahana ny tena tsara sy ny ratsy, lainga sy ny marina. Fa eto ry havana, mbola misy fahamarinana volamena indray izay men'ny tompo antsika. Io marina io dia manafaka antsika tsy ho andeha, manafaka antsika tsy ho andeha. Fa ahoana moa zany hoe marina, marina manafaka izany? Eo sika zany mitony tena hoe mpino. Finoana dia avy amin'ny toroteny, toroteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa miheno toroteny ohatran' izao sika rehefa manokatra baiboly sika ry havana, ny zavatra mitranka dia izao: manameloka antsika ny fieritreretantsika. Eny, manameloka antsika izy raha mbola velona moa le eritreritra, fa manameloka antsika normalement le fieritreretantsika rehefa iasan'ny tenin'Andriamanitsika, rehefa iasan'ny marinantsika. Ary manameloka antsika ny eritreretantsika, manentsika antsika zay tsy marina nataontsika, manentsika antsika ny tsy marina nataontsika ry havana. Ary dia zay le fanenjena zay, zay le fanamelohana zay, mampitoetra antsika eo amin'ny tahotra sy ny ororo sy ny fanahiana. Tsy hananantsika fifaliana, tsy hananantsika fiadanam-po. Zay mahatonga ny tompo hiteny hoe nareo ngeka andevon'io tahotra io, andevon'io ororo io nareo, fiororona io nareo noho ny ratsy nataonareo. Ary hitombo zany ry havana, hitombo zany tahotra zany, hitombo zany fiororona zany, hitombo zany fandevozana zany, zany fanandevozana zany,
satria maninona satria le pino ara-pomba dia tapahany filany nofo tapahan'le hevidratsy mazatra azy fatoran'le fomba tsy marina fatoran'ny hevitra tsy izy araka ny tenenina teo dia mitombo le faratsiana dia manameloka le eritreritra dia mitombo le tahotra ny fitsarana mbola ho tsara inenao fatatsika izany mbola ho tsara inenao ry avana fa inona mazava-dehibe nyty fahamarinana ty le fahamarinana ry havana tsy ohatran'ny tao amin'ny testamenta taloha zay fahamarinana ihany ko milaza fahamarinana ny dity folo sy milalàna jiosy fa le tenin' Jesosy fahamarinana tsy vitany hoe mampiariary fotsiny faharatsianao ary tsisy mazaka an'iny hoe ariary faharatsiany tena izany fa tsy vitany hoe mampiariary ny faharatsian'ny toetranao sy ny faharatsian'ny fiainanao sy ny fanomponao fa manafaka anao ary mamotsitra zany fatorany faharatsiana izany zany ny tombontsoan'le fahamarinana fa zany fahamarinana zary ava dia fahamarinana dinihana sy anarana misoratra masina ary fahamarinana tandremana raha zany tsy han'ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hamotsitra zany fatorany tahotra sy fatoran'ny ongoro izay hoe mangejanao zany no ny fahafantaranao ny ratsy nataonao sy mahazatra anao sotran'ny tompo isika ry havana sotran'ny tompo isika ny amin'ny fitiavana antsika sotran'ny tompo isika ny amin'ny faharopo amintsika ary mampitandrina antsika izy so dia diso hevitra ianao so dia diso hevitra ianao milaza hoe za efa mino tiapanao sy ny finoanao ny tompo anio mba hanananao zany hoe finoan'ny mpianatra zany fa le mpianatra zay makatoa ny tenin'Andriamanitra zay makatoa ny tenin'ny raina any an-danitra zay ihany no andovan'ny lanitra engany ka ho izany isika reto amen